Inona ny antsony Ireo any Jesosy? Yahosoa ozy izy zareo nitsona azy. Inona ny antsony Romanina any Jesosy? Baka nesany ho any Italia, any Roma. Izy ny antsona reo any Jesosy amin'ny teny latina. Jesus izy ny katolika Jésus Christ, Kristy. Inona ny antsony Grika any Jesosy? Fa nga Yahosoa ny antsony Grika any Jesosy? Yesoa ny azy. Yesoa voadika teo tamin'ny teny samy samy namaky daholo ny olona samy nalala hoe Yahosoa. Ny Hébreu miantso anazy Yahosoa, le Kristy zanak'Andriamanitra, maty ny levina 3 andro sy 3 alina io. Jésus Kristy, Jesus izy ny katolika. Yahosoa ihany io. Yesoa, ny Grika Yesoa ny antsony azy. Ary ny Arabo inona ny antsony azy? Isa ny antsonany Jesosy ny Arabo nareo zany ino. Isa ny fiantsonany Jesosy. Zanaky Maria Virgine. De zany ny andrebireben'ny Jiosy ny vahoaka. Tsy mitombo aminareo ny teniko e. De rehefa tsy mitombo ary le teny ny dina zavatra mitranga, satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Rehefa tsy mitombo satria tsy mahay mihaino ny teny de tsy mitombo io teny io. De zao namarana ny azy ato amin'ny Jona 4:9 ity. Andiny 7:7. Nahoana tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy de ny azo ny lazainy satria mandainga izy sady rain'ny lainga. Fa satria milaza ny marina de tsy inonareo. Iza moa aminareo no mampiseho aho nanota? Raha ny marina lazaiko nahoana ianareo ny tsy mino aho? Izay avy amin'Andriamanitra de mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany tsy iainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Ireto milaza ny tenany jiosy mesianika na jiosy hebraika sy ny namany reto izany, na hebreika mesianika reto izy satria jiosy daholo moa reo zany. Ireo olona ireo zany dia tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra, tsy mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra, tsy mitombo ao aminy ny tenin'Andriamanitra ary tsy maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria nahoana? Avy amin'Andriamanitra ve zareo izy Jesosy sa tsy avy aminy? Tsy avy amin'Andriamanitra. Genesis 7:7. Izay avy amin'Andriamanitra de mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany ozy izy ny tsy iainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Presizen'ny Kristy mazava tsara mihitsy zany. Fa ny jodaisme hebraika na hebraika izy na jodaisme mesianika dia tsy avy amin'Andriamanitra ireo satria tsy mino an'i Kristy, tsy mahay mihaino ny tenin'i Kristy, tsy mitombo ao amin'ny tenin'i Kristy, tsy maharitra amin'ny tenin'i Kristy. De zay no mampatonga zareo mandainga. Jaraiky misy lainga ohatry zao le lainga sasany hoe ny lehibe an'izy ireo hono zany de efa niona tamiko hono tao mifoy be. Dia rehefa nazavaina tamiko zany resaka zany de manaiky fa marina zany fa aza lazalazaina amin'ny fiangonana zany fa very finanana. Fa manjary miala daholo reo mpivavaka amintsika ato reto. Izy amintsika Apokalypsy zao tsy malala fa Elohim ny antsonan'Andriamanitra ny teny Ireo. Izy amintsika tsy malala hoe Yahosoa ny antsona azy amin'ny teny Ireo. Isa ny antsona azy amin'ny teny Arabo. Izy tsy malala amintsika fa Theos ny antsonan'Andriamanitra amin'ny teny Grika. Elohim amin'ny teny Ireo. Allah amin'ny teny Arabo. Izy tsy malala an'izany. Malala an'izany daholo any antsika. De hoe tonga tao amiko ny lelehibeny de tambazako vola be hono zareo. Ino tsara le izy a? Tambazako vola be hoe aza voaka zany fa omeko 4 ray ianareo, omeko vola 5 milliards. De zay moa zany ny fahamarinana tsy voavidim-bola an'Andriamanitra zany, zay tsy vidim-bola fa tsy nanaiky zay. Nafoinay ny 4 ny tambatambasan'ny Pasteur Mailhol sy ny vola 5 milliards mena azy fa navoaka anay ny marina. Ve ty ny tena tahorana.
de zay mantsy le olona ndresaka zany ataovy makaty aminao azy zany lehibe anareo zany hoeto miaraka aminao de ataovy mifanatrika amiko eto zany izy sany laza hoe mifanatrika tamiko zany hoe niona tamiko fa lainga tena tsy mba manitra mihitsy fa lainga masiso be zany lainga masiso de zondre lo zany ve tsy mbola taty aminao fa izy tsy ataovy tenino izy zao de zao ameky tobily anao de andana live izy de hoeto maketo rasa zany lehilahy zany hoe niona tamiko rasa izy de ataovy hoeto miaraka aminao hoeto satria nahoana ianareo izy fa zanaky ny devoly hatram'izay de nilainga ihany fahafanareo satria ny rainareo fa mpandainga hatram'izay de zany koa mahatonga anareo mandainga satria tsy mitombo anatinareo ny teniko tsy maritra aminareo ny teniko tsy mahay miaino ny teniko ianareo de ny hafarany inona ny zavatra mitranga ny fivavahana judaisma hebraika mesianika de io ny fiangonandrazan'i Jesosy nefa Jesosy milaza fa ianareo de tsy avy amin'iza ozy izy tsy avy amin'Andriamanitra ianareo izy satria tsy mahay miaino ninona ny teniko zanaky ny devoly rainareo fa raha taranaky Abrahama anareo naona mitady hamono ahy izy lazainy Jesosy hitady hamono azy io jiosy mino azy de hoy Jesosy tamin'ny jiosy mino azy ao nareo nitady hamono any efa taranaky Abrahama ny marina tsy ao anatinareo ary nareo dia mpandainga sady zanaky ny devoly rainareo de teneniny zany fa mbola misy olona tsy mahay miaino an'izany mbola lasany am'izany toerana zany ihany mbola lasany ihany tsy mahay miaino satria tsy mitombo le tenin'Andriamanitra tao aminy tsy mahay miaino ny teniny izy tsy maharitra ao aminy le teniny de raha toitsinga Jaona toko 9 vakitsika andininy 7:7 sy ny manaraka fa satria milaza ny marina de tsy nohonareo zany izy aminareo moa no mampiseho aho nanota raha ny marina ny lazaiko nahoana ianareo ny tsy mino aho izay avy amin'Andriamanitra de miaino ny tenin'Andriamanitra raha milaza ianareo fa taranaky Abrahama Andriamanitra ny rainareo ka raha avy amin'Andriamanitra ianareo de miaino ny tenin'Andriamanitra izany ny tsy nohonareo satria tsy mba avy tamin'Andriamanitra ianareo de namaly ny jiosy andininy 8:20 ka nanao taminy hoe tsy marina va ny filazana fa samaritany ianao sady manana démonie Jesosy namaly hoe zaho tsy manana démonie fa mankalaza ny raiko ary ianareo kosa mahafaboninahitra azy fa izaho tsy mitady ny voninahitro misy ray mitady sy mitsara lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona mitandrana ny teniko tsy mba hita fahafatesana izy mandrakizay de hoy ny Jiosy taminy fantatra ankehitriny fa manana démonie ianao efa maty Abrahama sy mimpaminany nefa hoy ianao hoe raha misy olona mitarana ny teniko de tsy mba nanana fahafatesana izy mandrakizay moa ianao va lehibe noho Abrahama rainay izy efa maty sady efa maty koa ny mpaminany manaonao iza moa ianao zany ny zavatra misy zany tsy marina va ny filazana efa samaritana sady manana démonie fantatra ankehitriny fa manana démonie ianao efa maty Abrahama rainay sy mpaminany nefa ianao raha milaza hoe raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba nanana fahafatesana izy ianao nga lehibe noho Abrahama rainay zany hoe ny any amin'ny Abrahama ihany zany no izy izy ny Jiosy fa zany miresaka momba ny Jesosy ny momba zany efa tsy izy tsony zany fa mendrika ivona olona manana devolo tsy zany koa moa ny ampanganatsika koa efa inona koa tsika am'izao fotoana zao efa devoly ianareo ve de mbola mipetraka amin'ny devoly io any de mbola tsy tonga saina tsy marina ve ny filazan'ny Jiosy mesianika sy ny hebraika fa manana démonie io Jesosy io de mbola ho ihany ianareo efa tsy izy tsony efa misy devoly efa manompo samby sy ny sisa ianao ve de lehibe noho Abrahama fa izany teny zany oa tsy maharitra amin'ny olona zany na de tenenina ary tsy mitombo amin'ny olona zany na de tenenina ary tsy mahay miaino an'izany ny olona fa matotsika mbola eto de mbola maharitra amin'ny tenintsika mitombo amintsika ny tenin'Andriamanitra mahay miaino ny tenin'Andriamanitra tsika omeo voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay halleloia ka raha mitombo aminao ary ny tenin'ny Kristy raha maharitra amin'ny teniny ary ianao raha mahamiaino ny teniny ianao de hoy ny
perikôpantsika eo amin'ny Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa. Perikôpantsika eo Filipianina toko faharoa. Vakitsika manomboka ny andininy voalohany. Anatra famporisiana ny Filipianina hitondra tena tsara sy haneritena tahaka an Jesosy Kristy. Ko raha misy ny famporisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampinonana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fivaliko mba iraisanareo saina, ray zay, miray fitiavana, roa zay, miray fo, telo zay, miray hevitra, efatra zay, tsy manao na inona na inona fampiandaniana, dimy zay, namandrano tena foana, enina zay, fa mifanetretena dia oka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany avy, fito zay. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa. Ka zao raha maharitra amin'ny tenin'ny Kristy ary isika dia mazava ho azy fa matotsika mbola eto, na amin'ny taninandro, na amin'ny atsika io, na amin'ny orana io, na amin'ny hafanana io, na amin'ny fantrana io, na amin'ny arena io, na ny tsy fisina io, na amin'ny aretiny io, matotsika mbola eto dia maharitra amintsika ny teniny, mahay mihaino ny teninitsika, dia mitombo anatintsika io teniny io, ka ny porofony zany mitombo aty anatintsika io tenin'Andriamanitra io, maharitra amin'io tsika ary mahay mihaino io teniny io, dia zao miray saina le fiangonana. Amen. Fa raha ny fiangonana tsy miray saina, tonga dia nde ataoko entre parenthèse manokana mihitsy ny mpitondra fiangonana mihitsy ny tena miady sy tsy miray saina, ny komity, ny olona sy ny pastera sy ny missionnaire sy ny evangeliste sy ny komity ny fiangonana, komity ny fanorenana, matorao tsy miray saina, matorao miady, matorao misarasaraka, dia ny dikan'izay tsy maharitra amin'ny teniny, tsy mitombo aminy tenin'ny Kristy, ary tsy mahay mihaino ny tenin'ny Kristy le fiangonana. Amin'ny olona mampitondra fiangonana azy dia ny olona no tokony mpandamin-draharaha amin'ny fiangonana, ny olona no tokony mampiavana ny fiangonana izay miady, satria miady ny zanaka taizana, miady ny mpivady amin'ny tokantrano, miady ny mpiara-mivavaka, dia ny olona no tokony mandamina an'izany, ny olona no tokony mampiavana an'izany. Fa ny zavatra misy, le olona tokony hampiavana sy andamina indray, izy indray no hampiavanina, izy indray no halamina, dia c'est quoi ça? C'est le monde à l'envers. Ny lanitra indray ny lasa ambany fa ny tany ny lasa aiza any ambony. Alatsiny aminareo olona, ianareo no tokony mampiavana, ianareo no tokony andamina, fa tsy ianareo no tokony mampiavanina sy alamina. Tahak'izay koa ny evangeliste, ny missionnaire, ny pasteur. Ny pasteur ny tokony andamina ny olona ho fiangonana koa, na ny olona amin'ny olona tsingara sisisa, dia ny tokony ny pasteur no andamina an'izany, tokony ny pasteur no mampiavana amin'izany. Ary raha misy adosoana ataon'ny fiangonana dia mifona ny fiangonana any amin'ny olona no mifona amin'ny fiangonana, satria nanao adosoana sy adalàna, fa tsy ny olona no andeha hifona telo dia mifona aminareo fiangonana fa satria izao. Raha misy adosoana ataon'ny fiangonana dia ny fiangonana na ny olona no tokony hifona amin'ny pasteur fa nanao zavatra tsy nety tamin'ny pasteur, fa tsy pasteur indray no nanao tsy nety dia voatery hifona amin'ny fiangonana. Dia mifona aminareo fiangonana fa dia fa tsy nety moa no nataoko, fa dia tsy namangy selila, dia tsy nanao an'izao, fa dia hifonana, fa dia fa tsy ilazako zavatra tsy tokony ho tononona eto. Ianao tokony hampiavana, ianao tokony andamina indray, ianao indray no lasa mifona amin'le fiangonana, dia c'est quoi ça? C'est quoi ya zany sa inona? Dikan'izany voalohany indrindra, raha maharitra miteniko ianao izy Jesosy, raha mahay mihaino ny teniko ianao dia hitombo aminao ny teniko koa, dia miray saina izy le fiangonana. Zay ny fifaliako. Miray saina n'inona? Ny fiangonana. Ka zay fiangonana tsy iray saina dia anaro, indroa, intelo, inefatra, raha tsy mety
batao dia tsy pazo eny ambara varavarakely tsy mampanina ary raha mbola tsy raisana ary fiangonana tsy mampanina mihitsy idio fiangonana io akatony aloha ikatony io satria tsy mety hiavana tsy miraisaina akatony rehefa natao daholo ny fanamarihana rehetrarehetra dia andana mibetabe ny azo andanana afaka makany amin'ny mesianika na any amin'ny jodaisma na any amin'ny hebraika na any amin'ny tiktakdo na any amin'ny verina episcoco na episcari azo andanana daholo ny rehetrarehetra fa zay nisy hoe mila fiangonana maharitra amin'ny teniny mahay mihain'ny teniny mitombo ny teniny ka raha io tonga amin'ny fiangonana dia mahazava ho azy miraisaina le fiangonana amen miray fitiavana le fiangonana amen miray fo le fiangonana amen miray hevitra le fiangonana fa raha io zany mbola tonga aminao zany ka tsy tanteraka indrindrandrindra rehefa manao fanorenana fiangonana zay nareo Imeritsiatosika zao manao koa mitandrema fa ao foana ny potran-javatra za dia efa impiry mihitsy miteny an'le komity ny fanorenana amin'le fiangonana ny olona efa manao zay faraheriny amin'le rakitra fanorenana lozan-dralahy miady indray rehefa tsy anao nareo miala rehefa tsy anao fa tsy ady mihitsy ny tson'Andriamanitra anareo amin'ity fanorenana ty ka raha olona mbola hiady no atao anao an'ity fanorenana fiangonana ty miala aloha hidiran'ny olona miray saina sy miray hevitra sy miray fo sy miray fitiavana havitan'io dia za zao mino-tsika eto Imeritsiatosika fa nyray saintsika miarana nambatra ny hery hanao an'ity fa raha tsy zany ty tsy vitan'ny olon-drery ty dia me voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka ary matoatsika tafatambatra tsika teto Imeritsiatosika dia zay efa naharitra tamin'ny teniny dia nahay ny tenin'Andriamanitra dia nitombo tamintsika le tenin'Andriamanitra ka raha nitombo tamintsika ny tenin'Andriamanitra hitombo koa ny fiakaran'ity fiangonana ty tsy hoe ity dia vita amen dia tahak'izay koa tsika fiangonana rehetrarehetra any ary za manafitra rehefa manao fiangonana lehibe aza asiana tongon-davarangana atao anaty fiangonana ato hitazana an'le fermarie ambony ery misy nay sasany dia fiangonana amboarina dia misy tongon-kazo ngeza be zeo ampovoan'ny fiangonana dia iny ty azo malahelo ty oa sa azo iny ty atao ampovoan'ny fiangonana ato tiako ty sa azo terim-bita ty dia ny sasany dia atao ohatrany tongon-davarangana mihitsy le izy misy brika tsaiko anankiray dia makato dia manao carré le brika iny dia tongon-davarangana miazona le fermarie mba tsy enjera hono fa nga dia tsy mba misy teknisianina may mihitsy ao fa ny olona rehetrarehetra tsy isy tongon-davarangana zany ao ampiangonana konaona no sina tongon-davarangana tsy mety zany dia aty hevitra be tsy hifankatana dia nefa rany tapaka hoe asivo tongon-davarangana ao anatin'ny fiangonana tsy mifanaraka amina amin'izany tsika ka raha mitombo aminao maharitra aminao mahay mihain'ny tenin'Andriamanitra ianao a dia mazava ho azy miray saina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona fifampiandanina na mandrany tena foana fa mifanetretena dia oka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany avy tsy manao na inona mifampiandany dia misy olona dia mifampiandany amin'ny zavatra tsisy tikany ane na dia décoration amin'ny fiangonana dia efa mampifampiandany voninkazo io dia efa mampifampiandany ny sasany hoe za ndray dia tsy anaiky raha vao tsy naturel ny fiangonanao atao ny voninkazo ampiangonanao ataovy artificiel eo fa dia miady amina dia sasany hoe ka ny vola ividianana voninkazo ny tsisy zany ny vola rehefa kely ny rakotra ka ny voninahitran'Andriamanitra aneseo fa ny nature artificiel zany ka mampiseho voninahitra fa ny naturel dia iny dia miady mifampiandany amin'iny ao so tsika zao fa ho avy indray efa maro tsika ny lolona fa mamadika ny étole fa manao bleu roi ny chorale fa manomboka bleu roi daholo marapatonga ny 25 ko io dia eo ny hitany hoe tena miray saina miray hevitra tokoa dia montrentsika fa tokena mbola rapitso raha afaka apitso ary tsika mety hivoaka indray ny dito hoe tonga dia dia mety fotsy daholo indray fa tsisy mangatsony dia ny mpandrany teny fa inona ihany ary ty vadibadika ohatran'ny lela mata fotsiny eto fotsy daholo indray ve ohatrany manderaka mba mevera ihany tsika fa ohatran'ny avilavila amin'ny avisy amin'ny havanana mandrany tena amintsisy dikany mandrandrany tena foana amintsisy dikany za ny sasany ary telefona maneno message dia fa ny akamandray zay mandefa message zay ohatranao dia iny dia mpivady efa raha very ny tena farany eo zay teny zay fa io savao telefona io raha mitsipako ny andefa ny savao
io zava hoe tafena anankiray hoe moa de anafena anao de mety hoe savazavaka sava hoe jerevana am'izay l izy ay raha boky na nandefa message de grave mandrandrany tena tsisy tikany fotsiny de misy mpiangona manao an'izany ampiangonana ne de mandrandrany tena mitsisy tikany fotsiny zay atao rehetrrehetra de toerina daholo de atao de tsy mety aminy daholo ka tsy zany ozy izy nitakina amitsika raha mitombo amitsika ny teniny raha maritra atsika ny teniny raha mameny ny teniny tsika fa nitakina amitsika tsy mandrandrany tena amin'ny tsisy antony tsy manao nana inona amy fampiampiandanina fampiandany amy zavatra tsisy dikany za ndray aloha de miaraka amin'ny pasteur za ndray tsy miaraka amin'ny fa za ndray de miaraka amreto loolona mikiomy reto io tokony roasina teto io fa tsy mamely mihitsy io pasteur io pasteur koa manao le taony ko de raikitra ny ady zay nytoko hoe lasa le monde à l'envers oa ny loolona sy ny pasteur ny tokony ampiavana sy andamina ny raharam-piangonana fa tsy ny loolona sy ny pasteur no ampiavanina sy alamina indray eo amin'ny fiangonana zavatra zany to le monde à l'envers zany de samy mandiny tena raha ny fiangonana ny maditra sy manao ny adalana any de normal tena normal zay ao ny ray aman-dreny ampiavana sy andamina de tsy ny loolona sy ny pasteur no mandrandrany tena sy mifampiandany ko rehefa ianao na rehefa ampiavana de tsisy miandany hoe miandany ato anao mifotokevitra resanao na tonga de de mijanonao ampovoany netra tsara ianao fa ny olona tsy adalaka tsy malala hoe mitongilana ry zany fampiavanana atao ato zany a famelezana anay zany a farany aoko aminareo izy zao saina izao zay atao am' Jesosy Kristy zay na de nanana ny endrik'Andriamanitra aza de tsy nataonao zavatra fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra nifoana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitovina amin'ny olona ary vita fa nanatire olona izy de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de rehefa fahafatesana tamin'ny azy fijaliana koa izany no nandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana zay ambonin'ny anarana rehetra mba ao amin'ny anaran'i Jesosy no andoleny loalika rehetra na ny any an-danitra na ity tany na any ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra iray amin'ny anaran'izy no andoleny loalika rehetra ozy izy amin'ny anaran'i Kristy na ny any an-danitra na ny ety tany na ny any ambanin'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny anaran'ny olona hafa any de ozy izy amin'ny 12 ao mamarana atsika tamin'ny 15 koa am'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny de bebe kokoa za raha tsy teo miasa mitahotra sy niovitra tanteraka ny famonjena anareo fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo miasa mitahotra sy ny ovitra ny tanteraka ny famonjena anareo diakony ianao de ataovy amitahotra sy ovitra izany manao ny trano fanorenan'ny fiangonana ianao de ataovy amitahotra sy ovitra izany aza mimonomonona ataovy amin'ny tsy fisalasalana mahatonga aminao ny antso ataovy ny asan'Andriamanitra toany ny fanorenana toany ny M7000 toany ny sono toany ny asa sosialy amin'ny fiangonana raha nitahina ianao de aza mimonomonona fa ataovy amin'ny fisalasalana miasa mitahotra sy ovitra de ataovy raha nitahina ianao fa ny matetika ny olona tsy manao ny be monomonona ny olona tsy manao tsy mahafoy na fotoana na vola na karena anaovy ny asan'Andriamanitra sady tsy matoky amin'ny fanatitra sy ny fahafolo-karena ireny ny be monomonona makaiza daholo moa reo vola reo de mandeha any amin'ny marina tokoa ve izy reo sy ny sisa fa ataovy amin'ny tahotra sy ovitra ny ianao atanteraka ny famonjena atsika fa Andriamanitra ny miasa atao anatsika na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana tanteraka ny sitrapony ataovy ny zavatra rehetra ny tsy fimonomononana sy ny fitsalasalana raha maharitra amin'ny teniny ianao mitombo anatinao ny teniny mahay miaino ny tenin'Andriamanitra ianao de tsy ianao mihitsy ny olona mpimonomonona amin'ny fiangonana tsy ianao mihitsy ny olona isalasala am'izay ataonao rehetrarehetra tsy ianao mihitsy ny olona tsy miraharaha fa de hoe zay mahazo mahazo anahany fa anao ny asan'Andriamanitra mitahotra sy ovitra ianao satria taranaka Abrahama de mandray ny tenin'Andriamanitra dia
tanteraka ny teny fikasana zay nomena antsika hoe Andriamanitra dia nanome teny fikasana ho an'ny zanany, ary zany teny fikasana izany de ninon'ny Abrahama de nosainy famarinana zany de tanteraka tamin'ny avokoa zay nolazain'Andriamanitra rehetra. Tompony tahantsika tsirairay avy ary mba hovoninahitr'Andriamanitra dia andray ny tenin'Andriamanitra tokoa tsika ary dia aharitra amin'izany tenin'Andriamanitra izany de hitombo ao anatintsika zany tenin'Andriamanitra izany de isa-tsabata de manana sofina mahay mihainy foana antsika hatramin'izao koa mandrakizay. Ho azy eny dera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Atsatsika ary hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray io taranaka Abrahama tokoa izay satria natao batisa atao amin'ny Kristy ka tsy misy tsony na jiosy na grika na lahy sy vavy na andevo na tsy andevo. Amataranaka Abrahama nay tompo dia menao nay indray ny afatra androany mba iraisanay saina, iraisanay hevitra, iraisanay fitiavana, iraisanay fo amin'ny asa fanompona zay nataonao menao nay ka hiasanay amin'ny tahotra sy ny ovitra, tsy amin'ny fimonomononana na amin'ny fisarasalana. Fa ianao Jesosy de nilaza fa raha maharitra amin'ny teniko ianareo de tsy mba ho andevo. Raha mitomba anatinareo ny teniko dia hitoetra aminareo ny marina. Raha mahay ny teniko ianareo dia anaraka ny tenin'Andriamanitra. Koa dia mivavaka n'izao fiangonana zao Andriamanitra raha io satria taranaka Abrahama koa ty fiangonana ty ary ty aza ny tena taranaka Abrahama satria mahay mihaino ny tenin'i Jesosy ilay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina. Io Jesosy io zay mbola tsy ary Abrahama de fa teo izy ary zany ninony zao fiangonana izao. Koa dia mivavaka raha eo amin'ny alalan'ny fananao masina mba izao fiangonana zao ne de mba haritra amin'izao fiangonana zao tokoa ny teninao, mba hitombo amin'izao fiangonana zao tokoa ny teninao ary de fiangonana mahay mihaino ny teninao ane zao fiangonana izao fa tsy mahay mihaino ny lainga ny devoly sy ny fitaka ny devoly zay miparitaka eran'izao tontolo izao. Dia matoky Andriamanitra raha io fa iray saina tanteraka n'izao fiangonana izao, iray fo, iray fitiavana, iray hevitra ho voninahitry ny anaranao mba tanteraka ny famonjena amin'ny fahafenona aminay tsirairay avy. Koa tenao Jehovah nidera sy niatsa tsy mivoninahitra mandrakizay. Raha miantso zao fiangonana zao de menona any an-danitrany, raha mitarainy zao fiangonana zao de mamarianao any an-danitrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay matin'ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany vavaka zany. Halleluja, amen.